makasitraka hoe aminareo teo nivoaka malagasy nampiseho miariary fa tena fifidianana maloto fifidianana tsy akasitrahany ny akamaroany nivoaka malagasy ary fifidianana tsy ny ekenitsika rehetra iny fifidianana iny a zay ny matoka ilaza aminareo hoe ty zara vaovao aminareo ah ka dia zava-dehibe no ahafahantsika miresaka toy izao makasitra ihany koa ny fanekenareo tsara ho avy androany antseo marainy nareo natsona zao nareo de tonga tsy mbola mifarana hoe aminareo a ny tolona ary tsy maintsy toizana zany mandra-patrarantsika ny tanjona de ny tanjona dia fanafoanana tanteraka ny kolokolo eto amin'ity firenentsika ity ny tsy fanarahan-dalàna averiko ndray mandeha ny tanjona kendretsika dia anafoanana ny kolokolo a zay mampahorina zay mampahory voaka malagasy ary tena mampahantra tanteraka indrindra ity famoretana sy fampitahorana mitranga ity ary misy mihevitra mihitsy any ambadimbadika any fa atahotra an'io isika tsy matahotra tsika satria matoky an'Andriamanitra isika ny fifidianana andrasatsika dia fifidianana madio fifidianana mangarahara ary ny fifidianana atokisany be sy maro ary ekeniny rehetra ny atokavana amin'izany dia tsy maintsy miaingy aloha tsika amin'ny fanomanana azy anisany voalohany indrindra teto amin'ity toerana ity tsika tamin'ny voalohany volana oktobra tamin'ny heritaona tamin'ny 2020 sy 2020 teto amin'ity toerana ity hoe anomboka tsika anohana an'ity fifidianana ity kanjo eny an-dalana eny a dia niniova ny endriky le seni anisany mihitsy ah ary anisany nareo niarana anaiky zany dia hiasika fifidianana zany tsika disy fanantanana tanteraka nefa ny am'izao fotoana izao satria voandroany dia androany areo dia afaka nalaza mihitsy aminareo fa hoe misy zavatra tsy mety na dia logiciel ananandrareo io ary tsy navela anamarina na anao audity ny logiciel zay mampitany isam-bato misy an'io logiciel zay tsy navela ny présidence ny mihitsy hojerevana hotsiriana zany logiciel zany a dia le milazany taremarika ny antso andrareo a teo fa hoana baiko mihitsy ty tsy azo jerevana zao ny résultat afa nylazainy ariana ny totaliny a afa mandeha ty amin'ny jerone tsy mitombona ny voisy ary ambony ary sy ny ty raha vatao ny totaliny dia napetraka foana zay fanontaniany zay ny nampivazavazanay a tamin'ndrareo amin'ny OIF sy ndrareo tao amin'ny CENI ka raha ohatra nareo amin'ny CENI samy teny a dia ty misy zay nanao soniany ity a dia reo le expert nationaux laza hoe tsy mety a io logiciel io satria tsy navela ho jerevanay io tsirianay janona treo a dia fantatreo ny tiako resana efa voaomana meloha ny osoka atao ao ary tena tsy mety ka fantatrareo fa marary ny fonareo ny sasany hoe dia tsy afaka mifidy ve zay ny président ka zavatra fa homanindrareo mihitsy ny angalarany dia naika an'izany ve atsika tamin'ny 2018 raha fa nanenenana iny lasa ara nanenenana mbola hiverina am'izay fahaditsona nisy any ka dia hoy aminareo tena tsy mety misy lehibe ny fampianarana direnina filazana azy aza manody fa ny tomobile izao président ty a dia asorona le plaky menamena iny dia asorana paky dia ndainga zany zay ianao malala zay tokony atao am'izany oa dia eo koa reo chef district na préfet ory président zay ty ngeka terena mihitsy hoe tsy maintsy ampiakarina salanisa amin'ity fifidianana ty a ampiakarina 45% zay ny salany tany taux de participation dia tsy maintsy ampiakarina koa ny salanisany hoe nahazo azy zany iaina am'izany zany izy reo olonreo reo tena chef district amiresaka na préfet tena miresaka amiko mihitsy hoe zao nyresahana président eno afa dia eniko aloha zany fa dia zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa dia ekedy daholo anao malaza zay tokony atao ka zay indrindra mahatokony mbo miantso amin'ireo izy hoe mila fanampiana izahay dia tambavaka ho ah mino fotsiny ihany fa zao mahafinaritra aminareo reo olona nary mpanaraka nytiako Madagasikara nanaja tsara mibaiko meny ianareo izay ato amin'ny
collectif de candidat dia nilaza fa tsy ekenay ny fanaovana amboletra ny fifidianana io dia nilaza koa reo société civile na fiarahamonim-pirenena nilaza koa zareo ampanina na ny président ny assemblée nationale miaraka amin'ny FFKM nilaza dolo zay afaka nilaza rehetra zay niteny rehetra intelo zay natsodrareo tao amin'ny communauté internationale nilaza taminy inona ny tsy anaovanareo an'io dia hoe mazava izy fa tsy tomomba ny fanomanana ny CNI io anisan'ny tena nafanafoa tamin'ny voalohany hoe anaraka azy anjarako androany milaza aminareo an'izy amin'izay satria tsika tena mijery sy mitady zany hoe fahamarinana zany satria tena tokony ho vela mihitsy mivoaka malagasy hoe safidy olona tiany tsy anaiky velively ny voka mpifidianana eo tsika toy ny tsy faneketsika na inona tenenina dia miresaka mivoaka malagasy rehetra fa feno osoka ary efa nandefa taratasy nakany amin'ny CNI mihitsy reo amin'ny auditeur nationaux milaza hoe tsy azo ampiasaina amin'ny fifidianana io logiciel io dia mbola nisy nikiry biby ihany jaune vokany noho zany manao antsoavo amin'ny hery velona rehetra aho samy andray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna satria tandinin-doza ny firenentsika ary tsy tandininy intsony fa tena hiarany loza ny firenentsika ankehitriny efa mianatra amintsika ny loza ary io loza io tsy mijanona amintsika fotsiny fa hatramin'ny taranaka faramandimby ny asan'ny président ny république dia miaro a ny vahoaka zay loza mety anjo azy dia miaro a tanindrazantsika ny firenentsika ary miaro a ny volantsika reo telo reo fotsiny ny asan'ny président ny république dia ampy tsy mila miditra am'izay tsipriany ihany izy dia itsika eto zao dia milaza aminareo zay CNI fa ny ACC koa mbola loso ao amin'ny ACC mifandahatra mihitsy ihany professeur Ranjevo sy président ny ACC niarana hita angamitsika fa nisy zay fanazavany zay dia nilaza raha ohatra ka niona tamin'rareo tao amin'ny reo vovonana mampanelanelan izy hay ny zavatra tena misongadina ozy ary natonga n'izao crise rehetra zao dia aveo amin'ny ACC na ny fitsarana avy malalampanorenana dia tena nilaza mihitsy ny olona teo fa hoe tsy dia tenareo mpitsara manana amin'ny fahalalàn'ireo ny tsara fa baika avy any midina makany misy efa manao azy matoy zay milaza n'izany rehetrarehetra zany manana anay zay sao dia lazainareo manendrikendrika izy hay hoe zola izy fihinareo ihany milaza n'izany dia any natonga an'ilay anankiray tsy nentina nasony hoe za tsy mba hidikivy amin'ity any taranako faramandimby ty dia tsy nanosony izy satria zavatra tsara dalàna natao olona oatra zany dia davitsika hijoro amin'ny fahamarinana fa marina foana ka na inona vokatra voakan'ireo ao fanapahan-kevitra izy no amoaka ny fanapahan-kevitra hoe didy tsy azo valozana konoana nyvalozanao izy ihany nyvalozana tamin'ny voalohana efa nilaza izy fa hoe didy tsy azo valozana fa nitendrena reo le membre ny gouvernement tendreny ihany dia vazay zo verina indray tia indray misy président anankiray mipotra avy any dia mivalozana indray zany izy ka zay lazaiko aminareo maninona izahay folo mantsy zay zao no tena magnizingizina zany dia tena samy manana mijoro amin'ilay izy fa mieritreritra izahay amin'izao fotoana zao hoe tsy tolontsika folo tsony ty fa tolony ray manontolo tolony voaka ray manontolo voaka malagasy koa dia miantso an'ireo le mpanao politika manana ny maizy azy ary manana fitiavana firenena tandremo tsara nefa ry mpanao politika tsy nitady ny tombontsoanao irery ianao na ny tombontsoan'ny antokonao fa tombontsoa an'ny vahoaka malagasy tombontsoa ambonin'ny firenena ny jerevana na le intérêt supérieur de la nation ny filazana azy tsy maintsy ataontsika zay ka ianareo zay hiaraka aminay dia ataovy ao-tsaina aloha zay hoe tsy tombontsoan'ny antokoko no atao ao na ny intérêt ny parti politique anao ihany fa tena mijery ianao ary ho hitanay le izy dia tena ekena miantso anareo reo le société civile koa zay satria ianareo malala zavatra betsaka eny anivon'ireny faritra misy anareo reny eny amin'ny fiarahamoniny reny tena miantso anareo izahay hoe inona ny zavatra azona niona tamin'izy ireo zay gaga fotsiny
fa tena milaza ny zavatra misy izy ohatra lay transplantation international iny hoe ohatran'izao io fomba fangalarandreo hatrany amin'ny fokotanika hatratia ambony aty dia gaga ianao zany ve misy eto amin'ity fireneny ity dia ny loza dia zao tsy mba misy malagasy na iray raha ho arovana fa tombontsoa ny vahiny daholo ny manjako tsy mankala anareo vahiny zay na inanareo vazaha fa ny loza dia zao misy disadisa ohatr'izao ny firenenay dia manararoatra ianareo ka noho izany zany a tsy maintsy apetraka ny tetikady rehetra ny paikady rehetra mba hatratrarantsika ny tanjona dia le fifidianana madio mangarahara ekeniny rehetra tsy maintsy apetraka izay ary maka hery ianareo izahay toy zany ny fanentanana vahoaka manerana ny Madagasikara mba hatsapan'izy ireo fa fifidianana ny tanilany ny fifidianana misy amin'izao fotoana izao tsy manaja ny zon'ny mpifidy tsy feno ny zavatra takina mikarakarana ny lisym-pifidianana noho izany a tsy nety ary tsy ekena novinanoviana ny voka-pifidianana zay voaka ao ilaina jerena akaiky ihany koa ny hetsy-boaka manerana ny Madagasikara tsy maintsy ho jerevantsika daholo ny hetsy-boaka rehetra kanefa tsy emitra mihitsika amin'ireo fampitahorana naza fotsiny tsika asio ve ary manaovanareo fifidianana zay nge vonina iresaka aminareo e vonina iresaka aminareo tsika hoe zao natao vonina zay iresaka aminareo amin'izay ataontsika milatabatra boribory tonga avinareo mivory de zao ary zao natao alefaso ary fa tsisy matahotra eto fifidianana misy miteny mantsy hoe matahotra ahona natao fifidianana zao ary zay tsy mandeha ny fifidianana fa saika